Sotranao izay Andriamanitro, noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, ka mbola tratra indray izao maraim-baovao izao raha io. Dera ho anao, aja ho anao, saotra ho anao. Satria noho ny fitiavanao raha io, dia mbola namindra fo taminay ianao. Miarabanao Jesosy, manaja anao, manome voninahitra anao. Dera ho anao Tompo, satria masina ianao, lehibe indrindra ianao, ary tsisy toanao, ary misy ianao Andriamanitro. Andriamanitra ianao, Andriamanitry ny nofy rehetra ianao. Jesosy anandratra anao indray aho, anambara ny fahatsaranao, ampahery ny vahoakanao Jesosy. Ka mangataka anao aho fanahy masino, hiteny amin'ny alalako, ka ny nofy rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Raisy ny kontrola ny tenako fanahy masino, satria vazinao aho, fitaovanao aho, fiasananao aho. Anao aho fa tsy tompony tenako, tsy tompony momba ahy manontolo, fa anao dia anao irery aho raha io. Ary mangataka anao koa fanahy masina, hikasika ny olona tsiraray avy, any amin'ny toerana izay misy azy tsiraray avy. Ianao Tompo no mahita ny toerana misy anay tsiraray avy. Ka mangataka ny ranao aho Jesosy, andrakotra ahy sy ny asanao ary ny mpanomponao tsiraray avy. Ka ny ranao Jesosy no aoka andoro ny zanatspika rehetra izay alefa n'ilay ratsy mitady hanafoka anay. Ka rakofy ny ranao soa izay tsiraray avy Jesosy, izay olonao mba ho eo ambany tana maherinao. Misaotra Jesosy ho anao ny haja sy ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy voalohan'ny volana Septembra 2022. Ry havana, miazakazaka ny ora sy ny andro ary ny volana ary ny taona. Arakaraky ny andro soan'ny ora dia may mihena ny andro andalovantsika ety ambonin'ny tany. Amen. Inona no zavatra ataonao iomananao amin'ny aram-panahy alohany ialantsika eto ambonin'ity tany ity? Efa nandray an Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ve ianao? Ary efa vita batisa ve? Ary efa manomboka manao ny asan'Andriamanitra ve? Sa tsy mino an'Andriamanitra ianao? Ary mitoky tanteraka amin'ny tenanao irery ihany ianao? Ary mieritreritra ianao hoe tsy mila an'Andriamanitra amin'ny fiainanao? Sa kosa efa manana an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ianao, ary efa vita batisa, nefany dia tsy manao ninina, tsy manao ny asan'Andriamanitra, fa hoe efa vovonjy ahako dia mivavaka ho an'ny olona fotsiny ihany na hoe mandeha miangona ihany na hoe miresaka kely amin'olona ihany hoe za ane ka mpanompon'Andriamanitra, za ane ka manana an Jesosy, za ane ka vovonjy, kanefany mipetraka fotsiny tsy manao ninina, fa miandro fotsiny ary mihaino fotsiny ny olona mpitory fivavahana, na koa any am-piangonana dia mipetraka fotsiny dia mieritreritra ianao hoe ampy ho anao izay. Na mety ihany koa karazana olona hafa ianao, hoe tsy mila mandray an Jesosy ianao fa tonga dia hoe vovonjy dia ny fiainanao nefany mety mbola miaina ao anatin'ny ratsy rehetra. Ry havana, ireo karazan'olona izay noteneniko teo dia mety mbola miaina ao anatin'ny faharatsiana avokoa. Zany hoe latsaka foana ao anatin'ny ota, fa tsy mahajoro tsara. Misy ihany koa mety hiteny ianao hoe za tsy ao anatin'ireo ohatra ireo, fa hafa mihitsy ny momba ahy. Ry havana,
na hafa mihitsy aza ny mombanao tsy maninona izany, fa anio dia tiany fanahy masina ampahery antsika tsiraray avy ary ampifo antsika tsiraray avy amin'izao maraina izao. Manomboka anio fa isika tompoko dia tsy azontsika tao ny mipetrapetraka foana tsy manao ninina rehefa ao am' Jesosy isika tompoko, rehefa zanak'Andriamanitra isika. Raha matsapa izany isika nio hoe zanak'Andriamanitra, dia mila isika mijoro ary manao ny asany, satria tompoko mila isika manomana ny tranontsika izay hovatantsika rehefa tonga ny fotoana ialantsika ety. Eny tompoko, mila mihitsy isika manomana ny trano izay hovatantsika. Ry havana, tonga dia hijoro vavolombelona vitsivitsy ahako dia ao anatin'izany ny tenin'Andriamanitra. Taona vitsy izay dia niresaka tamin'ny zanakolahako. Ny teny taminy hoe ohatrohatr' izao zany no niteneniko satria tsy tadidiko firy intsony ny tena fanazavako azy mba tsy ho hisy diso mantsy eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ny teny taminy zany hoe tokony izy anomboka anambara an' Jesosy amin'ireo namany na koa zany asan'Andriamanitra hafa izany satria marobe ny fagagana izay nataon'Andriamanitra taminy tamin'ny ankonako manontolo moa zany dia tiako zany raha ohatra ka manaiky izy, zany hoe tsy terena satria tsy azo terena mihitsy tompoko ny asan'Andriamanitra, dia ny tiako zany hoe tokony izy anomboka hijoro vavolombelona ihany koa, satria ny teny taminy ahako fa mila isika manomana ny tranontsika any an-danitra. Zany hoe isika olombelona tsiraray avy voalaza mazava tsara ao am' Joma izany tenin'Andriamanitra izany. Andao tonga dia hovakintsika Joma 4:12 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 4 ihany no raisintsika. Ito tenin'Andriamanitra ito dia i Jesosy izy mihitsy no ny teny tamin'ireo mpianatrany. Mengavy anao ahako amaky tanteraka any Joma 4:12 io. Na ny toyany ara-moa satria mampahery antsika avokoa ny tenin'Andriamanitra. Alohan'ny amakiko izany tenin'Andriamanitra izany dia isaorantsika ny tompo lehibe ny amin'ny nanomezan'ny tompo alalana vaovao ny amin'ny ahafahana nametraka ny toko sy andininy ny anaty baiboly ato amin'ny video ho hitanao zany isaky ny mamaky ianao ny amin'ny ireo toko sy andininy ireo, mba ampamoramora kokoa ny anarahanao azy sy ny amakinao azy. Amen. Horaisintsika ary Joma 4:12 andiny voalohany ka hatramin'ny 4 ihany. Hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza mangorohoro ny fonareo, mino an'Andriamanitra ianareo ary minoa aikoa. Ao amin'ny tranony raiko misy fonenana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka andray anareo ho any amiko. Ary izay misy ahy no isy anareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Amen. Io teny io zany no noteneniko tamin'ny zanakolahy. Mila ho isika manomana ny tranontsika any an-danitra, manamboatra ny tranontsika any an-danitra. Ny asan'Andriamanitra ty no ahafahantsika zany manana ny tranontsika any an-danitra hovatantsika. Dia ny navaliny ahy ry havana, raha amin'ny manofo antsika dia mampime ihany, fa kosa tena mampieritreritra. Hoy ilay zanako miantso ahy, ohatrohatr'izao zany no niteneniny tsy mampaninona aho izy na dia tsy misy trano ary
fa rehefa tonga any an-danitra fotsiny aka eo a-tokotany lanitra no mipetraka dia efa faly efa ampy izay. Aleloia! Voninahitra ao an'Andriamanitra, mahafinaritra mare an'izany, mahafaly ny fo tokoa. Tena mahafaly ny fo tokoa satria efa maniry hiditra any an-danitra, maniry ho tonga any an-danitra. Nefa ny ry havana na dia hoe eo an-jaridaina ny lanitra aza, tena mahafaly sy mahafinaritra tokoa. Fa ny Tompo mihitsy no miteny amintsika hoe mila isika manomana ny tranontsika any an-danitra. Izany hoe isika tsy rairay avy. Ny teny tamin'ireo mpianatra an' Jesosy dia tonga amintsika koa zany izany teny izany anio. Ary ao Matteo 9 manomboka eo amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 1:20 dia miteny amintsika koa ny Tompo fa tokony tsy miharihariana ety an-tany isika satria misy kalalao sy arafesina manimba, fa tokony isika hiharihariana any an-danitra. Amen. Tokony izany isika ry havana hikarakara ny ho avintsika. Na firy taona ianao na firy taona, tsy mahasakana mihitsy ny fizarantsika ny fahatsaran'Andriamanitra izany. Tsy mahasakana mihitsy ny fijoroantsika vavolombelona izany. Misy foana ny fahagagana ataon'Andriamanitra ny fiainanao rehefa nandray an' Jesosy ianao, rehefa nanomboka ny antso anao Andriamanitra, nanomboka ny kasikanao Andriamanitra, dia manomboka ny fahagagana ny fiainanao. Izay fahagagana izay zavatra nataon'ny Tompo taminao izay no mila zarainao, mila hijoroanao vavolombelona. Tsy voatery akory ianao hoe mila ianao manao oatra izao, hoe manao video dia mitory oatr'izao amin'ny video. Ry havana, afaka ianao na amin'ny olona ao ambadiky ny tranonao fotsiny ary, na ny olona any an-tsena, na ny any am-piasana, na ny olona eny an-dalana izay miresaka aminao anambaranao an' Jesosy. Amen. Satria tsy voafetra izany ny amin'ny fizarantsika an' Jesosy. Dia tohizako ny resako tamin'ny zanakolahy. Dia no ny aveo zany no ny efa nandinika tsara, na dia vavaka no ataonao ho an'ny olona tsy fantatrao aza, na dia an'ireo namanao dia efa asan'Andriamanitra izany. Dia tao anatin'izany moa ry havana dia nisy namany io zanakolahy io mipetraka any a Fransa, tsy salama zany izay zazalahy izay, fa voany aretina izay tsy azo ositranina intsony. Dia niteny tamin'ilay zanako hoe hivavaka ho azy isika, mila mivavaka ho azy. Dia izy moa niteny tamiko hoe maman hivavao ary. Ohatrohatr'izay zany no resaka anay tamin'izany fotoana izany. Dia nivavaka ho an'io zanak'olona io aho, ary zavatra lehibe no Nasehon'ny Tompo satria tonga zany ny fotoana nandehanan'io zazalahy io tany amin'ny mpitsabo dia isaorana ny Tompo lehibe, ny fahagagana tsy takatra everina, ny valiny dia sitrana ilay tovolahy. Aleloia ho an'Andriamanitra, isaorana ny Tompo lehibe. Izay ry havana no fahagagana asehon'Andriamanitra rehefa manomboka isika mivavaka ho an'olona anankiray, rehefa manomboka isika manao ny asan'Andriamanitra, dia efa manomboka ny Tompo miasa, mikarakara sahady ny amin'ny trano hovatantsika any an-danitra. Tamin'io fotoana io na mbola tsy nanomboka ny vavaka ho an'ilay namany ara ilay zanakolahy, fa niteny tamiko izy dia efa nanambara sahady ny asan'Andriamanitra izay hitany ho atao. Ry havana, isaorana ny Tompo lehibe satria sitrana hoy aho ilay zanak'olona,
ary fifaliana lehibe ho anay mianaka izany, fa tsy niteny tamin'ilay zanak'olona izahay satria ho an'Andriamanitra ny voninahitra, fa tsy fireharehana mihitsy akory ny asan'Andriamanitra. Ary ny zava-dehibe dia tamin'ity taona ity dia tonga tatia io naman'io ny fankahita izy ireo, ary tena hoe fahagagana tsy hita toy izany. Satria ry havana, raha ny fahasalaman'ilay zanak'olona dia mety tsy afaka nakaty akory nanao vakansa tatia io zazalahy io, fa noho ny fahalebiazan'Andriamanitra dia nositran'ny Tompo ilay zanak'olona. Aleloia! Ry havana, isaorana ny Tompo lehibe satria efa nanomboka ny asan'Andriamanitra tao alohany ny resahako taminy ny zanak'olahy. Satria ity YouTube ity dia efa nambarako teto ihany fa tamin'ny zahako mbola tao anatin'ny fiangonana no niteny tamiko ny Tompo hoe mila ianao miala ato satria tsy afaka izara ny fahatsarako malalaka. Ary efa niteny tamiko ny Tompo tamin'izany hoe mila ianao manokatra video atao hoe ho avy Jesosy, manambara ny fiaviny. Dia niteny tamin'ny zanak'olahy tamin'izany, ary ny zanak'olahy no nomeny Tompo fa aizana nanokatra an'izao YouTube izao. Izy no mikarakara izao famoahana ny asan'Andriamanitra izao. Ary koa ny fiovana izay vonolazaiko teo am-pendohana, isaorana ny Tompo lehibe satria asan'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany. Ho fanomanana ny trano, ho vantanina rehefa tonga ny fotoana hialana ety ambonin'ity tany ity. Amen. Ry havana, tsara ny Tompo ary tsy takatra everina ny fahalebiazany. Mila isika manao ny asany foana, na andro na alina, tokony tsy atoritory intsony isika. Ho anao izay mipetraka ivelan'ny Madagasikara, izany hoe tsy any an-tanindrazana izany, na izanaiza misy anao, dia misy foana tompoko ny asan'Andriamanitra, na izanaiza no misy antsika. Marina fa sarotra amintsika aty ampitan-dranomasina ny amin'ny mitory tahaka ny fatao any Madagasikara satria tsy azo atao. Fa kosa misy fitoriana hafa natoron'ny Tompo ahy ho antsika ty ampitan-dranomasina. Ry havana, ny fitoriana izay efa ataoko hatry ny ela dia ny raha ny Tompo ao manatona ny olona, ohatra hoe any amin'ny magasin na ohatra hoe eny an-dalana, dia rehefa miteny amiko ny fanahy masina hoe iry olona iry, dia manatona an'ilay olona ako, na koa ny Tompo mihitsy no mitondra an'ilay olona manatona eo anatrehako. Dia na ohatra raha iny olona iny manontany fotsiny hoe sao de mbo hitanao ny amin'ny toerana misy an'izao ato amin'ity magasin ity, dia efa asain'ny Tompo ho ataoko izay. Aleloia! Ary koa ry havana, na olona amin'ny telefona fotsiny ary miantso an-tarby amina publicité, dia asain'ny Tompo ao tsy maintsy manambara azy. Eny ry havana, misy ny sadaikatra amin'izany. Tsy maintsy mitory ny filazantsara isika tompoko. Misy anatin'ireny mpiantso an-tarby ireny dia olona le hoe mpijery andro koa, dia mila foana miteny an Jesosy, tonga dia mitory an Jesosy. Misy tezitra izy ireny, misy tonga dia manapaka telefona. Ry havana, araka ny teneniko teo koa hoe isika ty dia ny Tompo mihitsy no mampanatona olona manatona antsika, na isika manatona olona. Imbetsaka ny Tompo no mampanirakay manatona vehivavy amin'ny finoana silambo, na ao amin'ny magasin io na eny an-dalana io. Eo ihany koa
na ny vehivavy afrikanina ara, na ny vehivavy vazara, na ny lehilahy vazara izay tiany tompo zany itenenako azy dia miteny aho. Ry havana, ny finoana silamo dia tsy avy amin'Andriamanitra, satria araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jona voalohany 2:2-20. Ndao vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Jona voalohany 2:2-20 ka hatramin'ny 7:20. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Iza no mpandainga afa-tsy ilay manda any Jesosy tsy ho Kristy. Izy no antikristy, dia izay manda ny ray sy ny zanaka. Izay rehetra manda ny zanaka no tsy manana ny ray koa. Izay manaiky ny zanaka no manana ny ray koa. Amen. Izay zany ry havana, izay rehetra manda ny zanaka, manda an Jesosy tsy ho Kristy zany no atao hoe antikristy. Ary tsy manana ny ray ary tsy manana ny zanaka. Izay manda an Jesosy, satria Andriamanitra Jesosy fanahy dia ray ihany. Andriamanitra ray, zanaka, fanahy. Ka raha mbola manda an Jesosy tsy ho Andriamanitra ny finoana iray, na ny fivavahana iray, na ny olona anankiray dia tsy manana an Jesosy. Ry havana, dia hoy aho teo hoe ny Tompo mitarikay anatona anireny olona ireny, ny ankabeazany. Indray andro tany amin'ny magazay ahako, dia nahita fianakaviana anankiray ahako olona mpivady zany miaraka amin'ny zanak'izy ireo vavikely dia miaraka amin'ilay maman'ilay rangahy. Zany hoe ilay rangahy io vazaha izy io, dia ilay ramatoa vadiny finoana silamo. Ireo olon'ireo efa hitako ihany tsy indraindray. Fa tamin'io fotoana io zany dia niteny tamiko ny Tompo hoe mila aho manambara azy amin'io madama io. Ry havana, tao amin'ilay magazay tena sarotra tamiko hoe anatona ilay ramatoa irery. Za tamin'io niaraka tamin'ny ramose kokoa. Dia ny zavatra niseho zany niteny tamin'ny Tompo hoe Jesosy raha ohatra ka misy fotoana anatonako azy dia manatona azy fa raha tsisy fotoana dia tsy anatona ny olona io zany hoe dia mieritreritra zany hoe iandry amin'ny andro hafa. Noho ny aveo ry havana, ny vadiko moa efa mahafantatra hoe indraindray ahako mitory olona miresaka aminay dia tonga dia mitory amin'ilay olona dia indraindray izy miala lavidavitra mamela ahy manao ny asan'Andriamanitra eo. Dia noho ny aveo zany anatona ilay ramatoako eo foana ilay rafozany, indraindray mivadiny tsy alavitra eo. Dia za zany amin'io efa miomana aram-panahy ao anatiko ao, miteny amin'ny Jesosy ahako hoe Jesosy to tsy hoisy mihitsy fotoana resahako amin'ilay olona fa misy olona foana eo. Ry havana, ny Tompo rehefa miteny hoe io fotoana io dia io fotoana io, ary tsy azontsika mihitsy ny hoe ny manda, tsy azontsika mihitsy ny manda. Dia noho ny aveo ela ny ela dia lasa izy ireo nandeha nilahatra ery amin'ny fandoavana vola zany amin'ny entana izay novidiana. Dia za zany mbola miteny amin'ny Tompo foana hoe Jesosy mety tsy anio angambany. Ry havana, ilay ramatoa sy ilay zanany kely niverina nijery kely tamin'ny sisiny. Tonga dia hoy ny Tompo mandehana. Aleluia, aleluia, tsara ny Tompo. Ry havana, ny resaka tamin'ilay ramatoa ako, ny teny an Jesosy Tompo taminy hoe izy no Andriamanitra. Ary isorako ny Tompo satria izay olona rehetra asain'ny Tompo anatonako dia tonga dia momba ilay olona no asain'i Jesosy teneniko. Io ramatoa io ry havana dia olona feno alahelo ary olona misy olana be. Dia niteny hoe ohatraohatran'izao zany no niteneniko hoe fantatry ny Tompo ny olana mahazo anao, fantatry ny Tompo ny zavatra miseho amin'ny fiainanao. Ohatrohatr'izay zany hoy aho mba tsy hadiso mantsy dia mila ianao hoy aho manontany an Jesosy fa hamaly anao izy,
izy profeta, izy mpaminany aminay fa tsy Andriamanitra. Oziko hoe tsy mpaminany mihitsy Jesosy fa izy no Andriamanitra. Antanio izy fa izy no Andriamanitra. De antanio izy fa raha manontany azy ianao dia ho avy ny Tompo hamangy anao. Ry havana, ny Tompo dia mamaly antsika tsiraray avy. Raha tena mitady azy isika dia tena mamaly antsika ny Tompo. Isaorako ny Tompo satria tafita ny afatra ary ny aino ilay Ramatoa. Ny Tompo sisa no miasa aminy. Nisy koa ry havana, voatsela, vehivavy, vitsivitsy silamo koa izy ireo, dia tao amin'ny magasin izay nidirako. Dia no niditra tao zany tsy nieritreritra mihitsy hoe iresaka amin'izy ireo aloha. Dia nijery zany an'ireo olona ireo. De ozisiko hoe io madama io ve no iresahako? Tsy ozy izy ny Tompo. De ozisiko hoe sao de irirairy. Tsy ozy izy fa io anankiray io. Ry havana, ny fanahy masina dia tena miteny amintsika, miresaka amintsika. Dia noho ny avy eo zany teo amin'ny filaharana, teo amin'ny fandoavam-bola, teo alohako izy ireo. Tsy teo mihitsy ny fotoana zany nasain'ny Tompo nanatonako an'ilay Ramatoa. Fa nasain'ny fanahy masina nandinika an'ilay Ramatoa fotsiny teo. Za zany nieritreritra hoe rehefa lasa anivelan'ireo olona ireo Jesosy ka tsy hitako dia efa tsy hanatona azy zany. Zay zany no fataoko amin'ny Jesosy. Ry havana, no lasa izy ireo dia no neveo vita koa zany nataoko tao amin'ny magasin de nivoaka. Dia no nivoaka no namindra lavidavitra kely dia io ilay Ramatoa teo alohako. Ilay anankiray nasain'i Jesosy anatonako mihitsy no teo alohako. Dia tonga dia nanatona ilay Ramatoa. Dia hoy miantso azy. Ohatrohatro zany no teneniko ny teny tamin'ny Tompo ko raha ohatra mbola hitako aty ivelany ianao dia anatona anao ka ny fanahy masina mihitsy no mila izara aminao anio ny amin'ny Jesosy. Fa nanohitra ilay anankiray. Ary no neveo nomeko an'ilay trakta kely satria zany izako dia misy trakta foana miaraka amiko. Dia misy tenin'Andriamanitra eo aloha zany dia ao ambadika mbola siko verset momba ny hoe ho avy Jesosy sy hoe koa zany ny amin'ny apokalipsy sy hoe mibeba ianao. Mahatonga miteny an'izany mba hampaherenao, mba hafahanao koa zany manao izany raha ohatra ilay olona tsy afaka hiresaka firy aminao. Ry havana, naverin'ilay Ramatoa tamiko ilay trakta nomeko anazy. Fa tena nanday izy hoe ny Andriamanitra no marina. Efa nizara aho dia feno fifaliana. Tena nanohatra izy ary naharitra elaela mihitsy nanohatra teo. Tsy maninona izany. Ny olona tsy tonga dia anaiky anao foana. Fa ny zavatra fantatra isika fotsiny mba tsy hanadina ny Tompo antsika ny ran'ilay olona. Zay zany no zava-dehibe. Tahaka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Ezekela 3:7-20. Ry havana, no ny avy eo nampanofy ny Tompo an'ireo olona vitsy ireo izay avy nanambarako an Jesosy. Ny asabotsy divaraina fa 17 ny volana Aogositra 2022 vo tamin'ny volana lasa teo zany. Dia nanofy aho, hitako tao anaty nofy ireo vehivavy 4. Dia naseho an-Tompo tsara mihitsy izy ireo tao anaty nofy. Ary ny nofy azoko dia tena mampalahelo ny iafarany ny fanahin'ireo olona ireo raha tsy mibebaka izy ireo. Hitako izy ireo tao anatin'izany efitrano anankiray izany ary tena feno fahamaizinana be tao anatin'ilay efitrano. Dia ilay madama niresaka tamiko izay niresahako an Jesosy zany, ilay nanohitra be, ilay nasain'i Jesosy nanatonako hoe io Ramatoa io no anatonanao. Dia io Ramatoa io mihitsy ry havana tao anatin'ny efitrano anankiray maizina. Dia ireo nama zany alavidavitra azy fa izy miresaka amin'ny zavatra ao anatina dobo. Hitanareo hoe dobon-drano, fangalana rano reny zany. Dia
hitako zany izy miondrika izy zany mijery an'ilay rano ao anatin'ilay dobo ilay dobo dia tena maizina be ilay rano hatreo ambony fa maizina be mainty be dia miondrika izy miresaka amin'ny io dobo io ny zavatra ao anatin'io dobo io ary miteny izy hoe Andriamanitra no ao. Andriamanitra zany no ao. Ry havana Satana izany. Satana no ao anatin'ilay dobo. Ireo vehivavy sasany alavidavitra. Ry havana, izay ilay fitiavan'Andriamanitra antsika. Asehon'Andriamanitra ny fahalebiazany. Ilay Ramatoa iny mihitsy no nasainy nanantonako. Satria izy mihitsy no tena anisany ao anatin'ny fanompo-tsampy tanteraka ny amin'ny finoana silamo. Ry havana, tiantsika ny Tompo. Na iza ianao dia miova. Omano ny tranonao any an-danitra. Aza variana fotsiny ihany hoe miasa ahako ka ny mpiara-miasa amiko tsy mila an Jesosy ireo ary tsy mitory amin'ireo aho. Na iza tompoko. Na iza tompoko. Na ny olona ampiasainao, na ny olona miara-miasa aminao, na ny olona hitanao, fanahy tian'Andriamanitra ho vonjena avokoa izy ireny. Aza mifidy olona hoe ny manan-karena ihany, na ny hoe mahantrantitra ihany. Ry havana, tsisy ambony sy ambany eo anatren'Andriamanitra, fa mitovy avokoa isika rehetra. Aza mitsaratsara intsony hoe silamo ireny, jerevo ny fitafy dia iomehezana ny olona, na hoe jerevo mpitsangajanga ireny manao fitafiana tsy mendrika, akanjo fohy na ohatrohatr'izao. Ry havana, ny antsoin'ny Tompo antsika tsiraray avy dia hitarika fanahy ho any amin'Andriamanitra. Aza mitsara mba tsy ho tsaraina, fa mbola ho tsaraina isika. Fa ny antsoin'ny Tompo antsika rehefa nahazo famonjena isika dia mizara araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 10:15. Io no vakiantsika farany dia mino aho fa iova ianao manomboka an'io fa raha tsy mandroso amin'ny asan'Andriamanitra ianao dia ho reraka, satria tsy hipetraka fotsiny amin'izao no iantson'Andriamanitra antsika. Vakiantsika ny tenin'Andriamanitra Matio 10:10 atombokantsika manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 9. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary raha mandeha ianareo dia mitoria hoe efa manakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, roay ny demonia. Efa nahazo maimaim-pona ianareo, koa manomeza maimaim-pona. Amen. Ho tanteraka amintsika tsiraray avy ane izany, mba atody ny azakazaka izay nomeny Tompo antsika tsiraray avy ane isika eto ambonin'ity tany ity. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen.